Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Zany ray no lohahevitra asongadiny nofinainantsika anio atao amin'ny boky ny Ohabolana toko faha 420 ny 720 hatramin'ny faha 530 farany. Ndeha ho vakintsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: be saina zay mahatsindry fo fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalany. Ny fo mionona no fiainan'ny nofo fa ny fahamaizimaizan-tsaina dia mahalo ny taolana. Zay mampahory-mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Ny ratsy fanahy azera noho ny haratsiny, fa ny marina mahatoky na dia mbeo amin'ny fahafatesana aza. Mandry tsara ao am-pon'ny maizi-tsaina ny fahendrena, fa ny any adala kosa dia miharihary. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia amin'ny mpanompo endry, fa ny fahatezerany kosa amin'ny manao izay mahamenatra. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Hoy ny voalaza ny 430 ny andalana voalohany amin'ity mofinainantsika ity, mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny 29 mars ho antsika malagasy izay hahatsiarovana eo amin'ny firenena, eo amin'ny tantaran'ny firenena ny ireo mahery fo malagasy. Fa ny soratra masina ihany koa dia milaza zavatra tsy mifanohatra amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny fahendrena ampianarin'ny Solomona atsika, fa ny ny antsoina hoe fahendrena dia ny fahamarinana. Izany no entina manavitra ny firenena. Ny teny hoe fahamarinana eto dia entina ilazana toerana avo fipetraka, toa maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra ilay avo, izy no fahamarinana. Arak'izany, ny fahamarinana izay manandratra ny firenena dia tsy iza tsy akory fa lay Andriamanitra avo. Lay Andriamanitra avo ihany no afaka manandratra ny firenena ho tonga avo tahaka azy. Hita taratra izany tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely manontolo eny. Hitantsika taratra izany tamin'ny tantaran'ireo mpanjaka maro samihafa, fa rehefa ny mpanjaka no nanao izay marina teo anatrehan'i Jehovah, izany hoe nanompo an'Andriamanitra marina ka tsy niraitso-kombakomba tamin'ny fanompo-tsampy, dia nataon'Andriamanitra ela velona izy, nataona haritra ny fanjakana ary miadana sy mandry fahizay ny firenena. Fa nohatra amin'izany kosa ireo mpanjaka ratsy fanahy izay tsy mba natahotra an'Andriamanitra dia sainky lavo anady ary tratry ny fanonganam-panjakana ary tsy mba naharitra ary tsy nitoy ny fandimbiasam-pahefana tany amin'ny taranaka akory aza. Mazava zany fa manandratra ny firenena ny fahamarinana. Izany no hitantsika tao amin'ny Solomona mpanjaka, izay mpanjaka hendry, nanam-pahendrena ary nandeha tamin'ny fahamarinana, dia hitantsika fa niadana sy nandry fahizay ny tany vanim-potoana nanjakany Solomona mpanjaka. Ary
tiany ampitaina amin'ny taranaka mifandimby zany fahendreniny zany, ka natonga azy nanoratra zao ohabolana izay mariky ny fahendrena zaraina ho an'ny olona izao. Revako malala ao amin'ny tompo, tafiditra anaty lavaka mangitsokitsoky ny fahantrano, ka karazana toeram-pahaverezana lehibe no misy ny firenetsika ankehitriny. Ny ampiakatra anio hiala tao anatin'io lavaka io dia ny fidiana amin'ilay Andriamanitra avo fipetraka fa iva fijery. Asandratra ny malagasy rehetra hiandrandra ny avo lay marina mba hanala azy ao anatin'ny lavaka ny fahaverezana, lavaka ny fahantrana, lavaka mahafadiranovana sy mahaolona tsy vanina. Taoma isika hibanjina ny avo, ny marina mba asandratra tahaka azy. Raha miteny hoe asandratra isika dia mampahatsiaro antsika fony fahatestameta taloha, lay menarana tany anefitra no nasandratry Mosesy, ka izay niandrandra nijery ny menarana, na dia voakaikitry ny biby aza ka narary efa ho faty, dia nahazo fahavelomana izay nahajery zany. Izay mendrandra ny avo dia mahazo fahavelomana. Tena ambaran'ny testameta vaovao fa i Jesosy Kristy io nasandatra io, io lay menarana tany anefitra, ary izy lay nasandatra Andriamanitra eo an-tanakavanana, koa izay rehetra mijery azy, izay rehetra manandratra ny masony dia ahita fiainana, hiala amin'ny fahaverezana, hiala ao anaty lavaka izay niazona azy, ary dia ahita ny fisandratana lehibe. Ry malagasy tsy vaky volo, amin'ity andro ny mahery fo ity, tsy ny fibanjinana ireo malagasy maty tamin'izany ihany no anandratra ny firenena, fa ny fibanjinana any Jesosy lay avo, Jesosy lay nasandratra, Andriamanitra lay marina no miantoka ny fisandratan'ny firenena. Tsy ny planina ataontsika olombelona etsy sy aroa ny anteherana, fa raha izany dia tsy fahombiazana hatrany mifanesy no hitantsika, fa fotoana kosa izao hitodiana amin'Andriamanitra avo, ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra nasandratra mba ho asandrany tahaka azy koa isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitry ny firenena rehetra ambonin'ny tany, fa tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao, ilay manana fahefana ka manandratra anay ho lohany fa tsy ho rambony, ho ataonao ambony tokoa fa tsy ho ambany. Ho vavaka manokana izay ho an'ny taninay, ho an'ny firenenay izay tsy mitsahatra mitotongana ny farim-piainany, mitotongana ny vahoaka malagasy, dia ianao Jesosy lay avo, ianao lay marina no hitodianay hanandratra ny firenenay. Ao aminao Jesosy no misy fiainana, ao aminao Jesosy no misy fiadanana sy fandriampahalemana, ka dia mitodika aminao zahay. Amin'ny anaranao no anaovanay sy angatahanay, ary anananay fanantenana amin'izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.